Falmerabantsika rehetrarehetra indray iresaka kely mikasika ny kabary tatitra izay nataon'ny Rajoelina Malitsika satria marobe ny zavatra izay atao hoe nampimemenina ary mampiteny monina tamin'ny zavatra niteneniny na dia hoe efa fantatsika raha moa izany fa izy dia miteniteny foana sy milaza boby foana tsy afaka avela fotsiny amin'izao ka tsy horesahana izany zavatra izany. Voalohany indrindra aloha ny tena nisongadina tao anatin'ilay izy ary efa nitanterahana androany maraina dia ny hoe milaza izy fa raha ohatra tsy misy idiran'ilay ramatoa kosany ny zavatra nataon'ilay vadiny mikasika ny kolonel Patrika io dia tsy tokony ampidirina amin'izany ny vady aman-janaka. Satria izany ity olona ity vadina maramila dia milaza izy hoe avoay satria hitany hoe tesitra daholo ny maramila ary hitany hoe isika koa dia mahita fa tsy rariny izany nefany tsy sambany io ary io foana ny fataony zareo hatramin'izay ka hatramin'izao. Raha vao tsy hita ilay rangahy dia ny vadiny ny zanany no samborina ary misy ary rehefa hita ilay olona ohatrany tamin'iny Berija vao sambotra dia nisamborina ny vady aman-janany sy ny ray aman-dreniny. Lazaina fa nanafina anazy ary zanany raha tsy diso tamin'izay ilay zanany mbola vao 2 volana. Dia niditra garde à vue tany ary saika ataony zareo MD ihany koa. Tamin'ny Fernancello vao sambotra dia vao tazona tany koa ny vady aman-janany. Tamin'ny marobe fa tsy voatanisako na ny vadim-bola nenjehany zareo koa dia lazainy fa hoe nanao complicité d'évasion. Ny vadin'ny Lola nenjehany zareo koa dia lazainy fa nanao complicité d'évasion. Izay foana izany fomba ampidirany zareo an'ilay vady aman-janaka ao anatin'ilay histoire. Ka ozy izy zany hoe aza mihtsara velatsihy Rajoelina fa tsy hoe satria tamin'ity maramila ny resaka dia matahotra an'ireo olona manambasy ireo nareo fa rehefa olona tsy mitanabasy izany ny eto dia hoe velao any nandohalika ny artista tany Anosy Be nangataka ny famoahana ny Nidonia hoe tsisy idirany anio zavatra io izao tsy tokony higadra izy marary izy. Dia niteny Rajoelina hoe avoay izy. Samoa niteny izy hoe andraso fa hojerena tsisy idirako ny raharaham-pitsarana. Fa maninona izy amin'izao miditra raharaham-pitsarana? Fa maninona no miteny izy omaly hariva dia androany ilay olona voaka. Na nanao CDP ary ireo tsisy CDP omaly manomboka maly hariva amin'ny 7 alina ka manomboka tonga ny androany amin'ny 9h45 amin'ny folo latsakafefany maraina. Tsy vita eo no eo izany. Fa io izany le fitsarana mikourbe les chines. Tena hoe ahoana filazana izany? Manaraka. Marina ho fa mety ny voan'ilay ramatoa ary mety mihitsy ny namoahana anazy. Fa tsy hoe satria Rajoelina mibaiko dia arahana. Fa na ny fanagadrana n'iny ramatoa iny arany tsy fantatritsika tsy malala na ny endriny na ny tsy nanao ninino ny olona io tsy tokony gadra akory. Iza mpitsarana nagadrana io? Tsy tokony natao garde à vue akory. Iza nanao garde à vue ny olona io? Teo izany dia efa tsy mety ilay izy. Ary hitantsika tsara fa midaroka ny gendarme manao misambotra ny olona rehetrarehetra izay ao an-tranon'ilay olona tadavina. Darodaroana daholo ny olona. I Fernancello tamin'ny vao sambotra nitsahany zareo ny lohany. Dia nitenena aiza amin'izay alaza aiza vavabe alaza zao. Nga ohatran'izany ny fanaovana an'ireny? Nga ohatr'izany ny fanaovana anazy? Aiza Rajoelina teo mba niteny hoe avitsory ny vadin'ny Berija, avitsory ny vadin'ny Fernancello. Aiza i Rajoelina mba niteny hoe aza samborina ny vadin'ny Bola sy vadin'ny Lola. Fa izao satria reto olona reto izany manana basy dia matahotra nareo sao dia kiony maramila. Fa ianao ka mieritreritra hoe tonga dia efa tsy tezitra intsony ilay maramila satria efa navototra ilay ramatoa. Asako tsy fantatro. Mety hoe ilay maramila
na tiana na tsy tiana de mahatsara hoe andray moa zany izy ty zay zany nampiasaina teto volo mihitsy de kay zany izy ty à la moindre occasion de kitihana amin'ny fianakavianay tadidin'ny maramila sy ny gendarme sy ny polisy tsara ngambany amin'izao hoe ay moa zareo avy amin'ny vahoaka ay moa zareo zany mbola ao anatin'le vahoaka tsy mandady arina ny fianakaviany ny vady aman-janany ny ray sy reniny ary de zao zavatra possible misy ça n'arrive pas qu'aux autres faharoa manaraka an'izany fa maninona ny fitsarana no manaiky maikiona ohatran'izany zany hoe nanomboka nidirany rajoela to de tsisy fitsarana maleo tena ntsony a Madagasikara ianona mpidiro ianona voay ianona gadrao ianona fitsorindray ataovy sursis natahotra ny menace ny tany atsimo tamin'ny colonel Fanapera de ataovy sursis tsy sakory natao AMD miandry fitsarana le olona natao contrôle judiciaire fa tonga de hoe aleo tsaraina de mody atao sursis de hatramin'izao tsika amin'ny teny zao de nikombom-bava tsy nasany teny tsony na ny andaniny na ny ankilany zany foana zany ny iainanao de mandra-paroviana fitsarana io mandra-paroviana io procureur ao anosy io no anao an'izany mandra-paroviana io fitsarana ray manontolo ao anosy ao aniny ty ao amin'ny paka io no anaraka ambokiny ny zavatra ataon'ny fitondrana tsy misy indépendance hoe akampidiro fa avy any présidence ny olona ampidirina migadra de olona misarge olona nanao elika fa tsy ny olona hoe ampidiro ny ozy izy ny présidence ampidiro ny ozy izy Ravatomanga ampidiro satria manelingelina ny Ravatomanga io zavatra nyresahana manko de zao entre parenthèses ty lazaina fa hoe sipany colonel ony migadra natao enquête tany Mpaka tsy miditra amin'le dossier tsika satria navoaka ny zareo daholo le dossier de hoe otry fa ngamo zany io rehefa mapety anao de avoakanao ohatran'io le dossier mpitsarana ijustifiena hoe misy an'izany raharaha Mpaka zany mandeha de io ngamo misy témoin ohatran'ireny avoakanao amin'ny compte fake ny fitondrana de mamoaka aiza ny ananany compte fake ny fitondrana vidéo ana témoin any fitsarana mifatotra le olona de manao témoignage za miasa ao amin'ny colonel de nasainy tonga teny aninona teny tamena de hoe andrasolo natitra zavatra kely eo amin'ny Pradon tsika de eo amin'ny 67 samo eo 67 avy eo amin'ny Pradon de tsy haiko tsara le zavatra netiny fa anaty valopy de anaty tavoahangy anaty sakosy de ohatrohatro izany ve zany de iza ny olona niaraka taminareo teo iza ny nahita iza ny resaka taminao zarery ihany de parole d'une seule personne zany no ilazana hoe io colonel io nanao anazy akoatrin'ny ny caméra de surveillance zay verenantsika ihany koa ay moa zany reto caméra de surveillance reto ay moa zany eo atamena manodidina ny Villa Pradon ihany nametrahana anazy io ay fe ay vare ty misy ola o bloky ka mandreraka anaty de aveo rehefa nandeha le surveillance de eo amin'ny Antanimena manomboka ery amin'ny rond-point Antanimena manomboka tonga ty amin'ny Pradon fa iza ny caméra de surveillance tany Mpaka aiza ny caméra de surveillance eny amin'ny toerana ataontsika hoe tena bebe mpanendaka ohatrany hoe iny ambony tetezana iny maninona neny tsisy caméra ohatr'izany de mba hita koa fa iny be mpanendaka be maninona reny elakela trano rehetra ny anaty tanàna ny tsisy caméra satria natao iarovana ny fananandra Ravatomanga zany le caméra napetraka ao Madagasikara ao Antananarivo reo
iny parenthèse kely fa iverina amin'le kabaritsika. Ny akoatrin'ny rediredy hoe apiditra iny ty apiditra tracteur 10,000 bus 1000 ty tsy akiditra amin'ny tracteur indray. Aiza aloha le bus 1000? Le bus 1000 ty mbola tsy haiko hoe nanjavinaiza sa hoe mbola foronina sa mbola avidina sa mbola natao ahoana indray tsy tongako hoe tracteur an'iza indray zany, iza indray na zany marché zany. De avy indray de hoe anao ino zany fa tsy rahitsika ny parc solaire sy ny hoe anao l'éolienne fa tamin'ny 2018 nainotsika an'izay resaka éolienne zay mandraky ity androany tsy nahita zay éolienne zany ny vahoaka malagasy. Avy eo nilaza izy tamin'izay fotoan'izay 400 méga no atao mandraky ity androany, jiro mbola tapaka, ny rano tsy misy. De izao ny olona nanantena hoe ilaza izy zany fa hiakatra 100 € ny karama farany ambany satria izay mahasambatra. Na de hoe 10 € par jour no nangatahany olona ary ny sasany mieritritra hoe 20 € par jour mihitsy vao ampy. Karama farany ambany tsisy karama farany ambany, tsisy resaka karama. Samy mihinana taina eo daholo, azafady. Samy mihinana izay tsy hohanina eo daholo zany nareo fa tsisy mandrarany zany fa tsika dia anamboatra afomanga sy jet d'eau ngeda be amin'ny 26 juin. Le jet d'eau ve mampitombo ny rano ampiasain'ny olona. Ilay afomanga ve mampazava ny olona mandritry ny taona. Tsara fantatrareo fa io resaka afomanga io fanodikodinam-bola be mihitsiny ary finanam-bola fotsiny. Mba fantatrareo ohatrinona ny valeur an'le afomanga apoka io isaky n'le 26 juin io? Ohatrinona? Mba mameza ohatra. De eo tsika zany andinika hoe mitombona ve sa tsy mitombona ny fandaniana zany vola zany amina afomanga. Satria tsika tamin'ireny fotoan'ireny nanakihana ny bonbon sucette ohatrina moa 4 milliards moa sa 4 milliards le bonbon sucette. De izao mitady kely an'le montant zao de ny vidina afomanga io feu d'artifice apoka isaky ny 26 juin io dia mitentina 9 milliards. 9 milliards de FMG. Zany ve reto? Io nisy nahita nanakaiky 8 milliards. 9 milliards ny afomanga apoka. Zany ve tsy efa tokony hoe nanaovana zavatra hafa? Misy miditra any amin'ny kibon'ny olona noana ve zany afomanga mipopoka zany? Ary tsy vitan'izay fa izao amin'io 9 milliards izay ividanana ny afomanga io de 3 milliards ny valeur an'le izy. 3 milliards ny afomanga tonga eo amin'ny madate de douanière. De omena 2 milliards les panneaux validation les factures de ny tombony zany anzareo. De indray mandeha manafatra izy mandritry ny 2 taona fa isa taona de facturena 9 milliards io zavatra io. Afaka olazaiko aminareo amin'ny fotoana manaraka hoe iza ny tompon'le les marchés tsy misy appel d'offre tsy misy avis ino consultation de prix fa tonga de le olona atao hoe radio en Argentine mipetraka any Tsabe en face ny score no mahazo an'io contrat io hatramin'izay ka hatramin'izao mandritry ny taona tamin'ny andron'ny ngamba tamin'ny andron'ny Ravalomanana ka hatramin'izao tsika miteny zao de mbola reo olona reo foana no mahazo an'izany tsy misy appel d'offre. Ary
3 miliara ihany ny valorany afomanga ampidiriny eo de mbola ny atsasakiny ihany koa no ampiasaina fa ny atsasany ampiasaina amin'ny fotoana manaraka indray nefa de facturena 9 miliara isa-taona le afomanga. Zay zany mikasika an'iny. De ity jet d'eau ity indray zany ahoana? Rano aiza moa zany andeha ampiasana amin'io? Tsika nefany tsisy rano ampiasaina, tsisy na rano isasana, tsy misy rano mandeha any amin'ny robinet. De nefany andeha hanao jet d'eau. Aty andafy aty reny jet d'eau reny miodina. Zany hoe tsy mandany rano be fa miodina. Ary aty misy rano. Fa ao Madagasikara, ao Antananarivo, na ny rano sotroina sy andrahoana sakafo raha tsisy jet d'eau, jet d'eau. Zany ve laram-pahamehana? Izy indray ny nazan'izany marché ana jet d'eau zany namboatra an'izany. Io manko ny zareo zany ny projet présidentiel ny Rajoelina zany dia projet de marché public anomezana marché any akamakamany daholo foana ihany. Tsisy akoatr'izay, tsy misy ohatra hoe ahoana ny anatsaratsika ny fampianarana, ahoana ny anatsaratsika ny fambolena, fa aiza misy marché ana vary hybride sy zezika de iny no anaovantsika marché mba hanomezana vola, hanomezana marché public ny société STOI izay tarihan'ny tsy ministre moa secrétaire d'État Tahina sy ny izy moa ty Rabetsitota izay namandry Andry Rajoelina. De ireo olona reo no omena an'le marché. Tsy misy zavatra hoe ahoana ny andenena hoe ahoana ny ampitomboana ny tanimbary, ahoana anaovana irrigation d'eau eny amin'ny toerana hafa, ahoana ny fomba ambolena nyty toerana any amin'ny Bamangoko izay nanasiana tohadrano lehibe ity mba tsy amidy amin'ny arabo le sy ny gasy ny mamboly eo. Fa rehefa tsy afaka tafiditra tao ny arabo de ny gasy amin'izao tsy avela mamboly eo. Fa inona ny antony? De ity jet d'eau ity zany no anaovana fandaniam-bola nefa ny 400 andry sy ireo eo Analakely tsisy rano reo eo Antananarivo tsisy rano mandeha milalao zany tsy azo atao zany zavatra zany. Eo izy mandeha mandro, eo izy misasa, kisy kosa tsisy rano, tsisy douche publique ako. De verina amin'izay koa tsika. Inona koa ny zavatra nytenenin'ny sasany tao? Milaza izy sa hoe hotakitsika ny ilzepal fa leranga io ve bipolaire sa materitreritra sa amnésique? Ny patron ny anana angeno ny teny, ny président angeno ny teny, tsisy famerenana ntsony io fa hodiniana ny fiaraha-mitantana. De zao ndray izy milaza hoe hotakitsika ny ilzepal sa ary za de andeha hoeny. Andeha hoeny da ametraka drapeau ici c'est Madagascar. Déjà aloha ianao tsy mirepresente any Madagasikara andriamatoa André Rajoelina satria nahoana ianao efa tsy gasy tsony, averina ihany averina trany arô ka hiditra anatin'ny loha. Tsy double nationalité, tsy binationalité Andry Rajoelina fa dia simple nationalité française. Efa very tompoko ny malagasy anazy, efa very ny nationalité malagasy tamin'ny ory nazahoany nationalité française. Dikan'izay tsy double nationalité azy tsy gasy izy ary misandoka fahefana izy mitondra ny Madagasikara eo. Misandoka fahefana satria tsy manana ny nationalité malagasy izay voalaza ny article 46 ny constitution izy satria very ny nationalité malagasy perd la nationalité malgache, tout malagasy majeur qui acquiert une nouvelle nationalité étrangère nefany izy efa majeur anakan'le izy. Dikan'izay andeha hoeny amin'ny ilzepasa zany ty olona tsy malagasy ty de iteny inona? Iteny ici c'est la France. Efa izay nge nataon'ny Macron.
de aveo izy mieritreritra angambana izy hoe tsisy henitsika daholo le resaka tamin'ny sommet an'ny COI reny sa mieritreritra izy hoe izy tsy teo sa ololafany teo fa izy taizy izy tamin'ireny fotoana ireny de eo izy de andeha ilaza indray nily zay parsa de tsy maintsy averina amintsika izara de andeha hitsangatsangana kely eny rehefa avy nitsangatsangana tany Vatican sy tany Dubai. Non, petrahinao tsara avelao nily zay parsa ho amin'ny malagasy, ne mets plus les pieds là-bas. Ary rehefa tsy navita de mangina amin'izay tokony fona amin'ny malagasy ianao miteny hoe zany taky fa tsy nahazo moa zany ty de tsy hitako tsony ty zay atao fa tsy hoe de moamoron-dainga indray eo hoe andeha hitaky oy mandreraka le izy za heureusement tsy nieno an'le direct maly fa angambana sorena raha nieno an'le direct en live ty raha tsy tena mahasorena maheno an'le problème amin'ny malagasy. Zara tena miteny aminareo za nily zay parsa zany raha amizao tsika miteny zao tsy mbola tokony ao anatin'le hoe izay niesantsika aloha fa niesantsika aloha amizao de hoe ahoana ny ampitombony vary, ahoana ny ampitombony vokatra aleo tena ara-tsakafo ny malagasy, ahoana ny isina rano sy jiro any amin'ny popy mandeha fa tsika zany miaina ohatrany tamin'ny andro 1900 tsisy jiro tsisy rano, miaina amin'ny 1900 ny Madagasikara io resako io fa 1900 taty andafy io nefa misy jiro sy rano fa ny antsika mbola miaina amin'ny andro fahagola de mbola manina moa ty mbola sesefana boby ihany de manaiky tsika de merci président daholo ozy izy mianakavy maina edy moanjony Rajoelina de eo tsika ny amrona ny laingeto avy eo laza indray izy hoe tsy maintsy atao ny any amin'ny base tuliara maintsy atao hoana inona le tsy maintsy atao deja aloha omeo tatitra izahay izay mila mahafantatra ny voaka malagasy iza daholo ireo mitrandraka ao toliara antsokosoko satria misy toerana marobe izay efa déserten'ny ny fokon'olona le toerana lasa tsy be mponina fa fomponina vitsivitsy sisany eo de misy fitrandrana ary hitanay teo amin'ny map zany teo amin'ny Google Map de hita hoe misy usine de nandeha amin'izay ny témoignagen'olona be dia be hoe atia Bekily Ampany misy toerana anankiray izay koa efa 10 taona nisy fitrandrana grafite fa tsy misy na de olona avy aty aminay na iray raha miasa ao tsy misy sa olona tsy fantatra hoe avy aiza ary tsy miteraka tombontsoa tsy miteraka ataontsika hoe tsisy retombée économique ho an'ny zareo akory le fitrandrana na de hoe famoronana asa raha tsisy ary ohatrany tena antsokosoko mety hoe antsokosoko an'le olona le izy zany fa zareo amin'ny fitondranao mahafantatra tsara hoe iza no mitrandraka amin'ireny fotoana ireny amin'ireny toerana ireny. Izahay ary moa de naheno mihitsy hoe misy amin'ireny usine ireny mbola avérifier moa le izy salama zatra tsika mivérifier foana ihany vao miteny zavatra hoe misy olona ambony ao fitondrana tompony ireny usine ireny de tsika gaga hoe de ito zany izy ino moa ty ampitrandraka anery ny fitrandrana io ino moa ty fasy mainty ao Toliara io nefa firenena rehetra izay mitrandraka fasy mainty de fa mahita an'le pollution sy les retombées écologiques amin'le izy sy ny intoxication mahazo ny vahoaka manodidina amin'le izy de manajanona daholo ny tany sy nefa nanajanona de tsika indray mbola anao nefa tsika tsy misy sepetra mihitsy fierovana ny tontolo iainana sy fierovana ny vahoaka manodidina amin'ny fitrandrana rehetra izay misy ny any amin'ny QMM io arany maty daholo ny trondro efa tsy hitatsika izay anaovana anazy de zao miakatra ny vidin'ny nina moa ty miakatra ny vidin'ny lasantsy tsy hitanao izay anaovana anazy fa ty
forcena ny projet mpanjakana fa hainareo mahatonga anazy miforcer an'ireny projet reny dy moa tsy projet mpanjakana fa projet nandraisiny zareo vola satria nisy rétrocommission tao ary za sura fa nisy négociation koa hoe nisy négociation koa tao hoe mahazo pourcentage am'ireny zavatra reny zareo de miassista mafia andefasana an'io na de efa hita zao raha fa afaty an'le vahoaka malagasy le izy de mbola toizako ihany anamboatra ty tena nampime be anamboatra centrale solaire 5 méga hony izy ampandefasana ny téléphérique. Ah bon? Fa maninona tsy zany natao aloha de vola aiza indray nanaovana zany nga tsy efa ao anatin'le projet na téléphérique zany de inona atao excuse tsy mampandeha an'le téléphérique de ohatrinona indray no masokarena ny téléphérique io am'izany io zany rehefa ary zareo miala teo de tokony isy fanadiadina misokatra eo anivony izy manena naranty inspection générale de l'État sy eo amin'io paka io zay tsy paka le am'izao fa iova daholo ny olona anadiady iza daholo ary ahoana daholo fandehan'ny fandanimbola tamin'ity téléphérique zay napiditra trosa goavana be ho an'ny Madagasikara nefa tsy mandeha akory ty tsy vitany tsy mahazo kila fa le izy raha miantona eny de tapaka ny jiro de miantona eo Macron anisany tokony andehanao ino moa tsy nanao inauguration ny téléphérique io fa vao nahita hoe ka ny jiro ao Madagasikara tapaka la vao nahita an'le jiro tapaka teo amin'ny CCI to de le lamina fa tsy lasty de tsy haiko natalohan'le jiro tapaka natarinan'le jiro tapaka ny fanapahan-kevitra fa iza izay nahita ny programa de hoe anisan'ny fanaovana inauguration ny téléphérique de midiny eo amin'ny gara izy de mamonjy le tafatafa sy dinika tao amin'ny café de la gare ka izy ty zany tsy santaingina ny téléphérique zay nisy estiavan-drajoelona tany vita ny téléphérique zay zany zavatra mikasika an'iny kabary iny de ozy izy hoe ny olona zao mila asa inona ny famoronana asa tamin'ny zavatra teneniny tsisy fety miasa tamin'ny premier ny asa tsisy ny karama tsy mahavelona ny asa misy tsy asa ara-dalàna avy eo ny famoronana sy ny famoronana projet isan-karazany ao amin'ny présidence ao dia fanomezana marché raha mahita an'le dossier-na ina moa ty raha mahita an'iny dossier-na lazaina fa hanenjehana an'le hoe entreprise le Fensosa izy ny anaran'le lazaina fa hoe sipan'ny colonel Patrick iny de tena hoe tapimbaba Andriamanitro efa ho 400 milliards sa 48 milliards mba tsy tentenenako foana le montant an'le marché lazaina fa nahodikodina de nampiasaina tamin'ina daholo tony tena gaga ianao hoe nampiasaina tamin'ina daholo zany tony zavatra tony tsy fo enregistreko eto le izy sy io ny totaliny 40 milliards 359 millions d'ariary nividanana combinaison hony nividanana paiement na loyer de dépôt nividanana chiffon jaune nividanana masque lavable nividanana sachet pour collecte de déchets poubelle inona koa tony combinaison sa conteneur jetable nefa ny tadidiko mihitsy ny tamin'ireny memena daholo
ny paramède sy ny dokotera hoe tsy manana fitaovana de ny olona re marary no mitondra fitaovana sy mividy fitaovana. De izao nefany ohatr'izao zany fandanin'zareo ny volam-bahoaka ao de milaza izy hoe tsisy vola, tsisy vola, tsisy vola. Rehefa ny sportif mandeha anao tournoi sy andeha anao compétition eran-tany tsisy vola. Fa rehefa zareo andandany vola fa tany amin'ny marché public tsisy contrôle de misy vola. Ny nanenjehany an'ity olo ty ngesaka tsy anentsika izy tsy fantatsika izay fahamarinana io na tsy io fa io aloha zany nanenjehany an'io olo io ngety satria izy nilatsaka député. Izy efa nilatsaka député vao nenjehana. Fa itsika zao mahita hoe io misy conflit d'intérêt amin'ny STOI sy amin'ny secrétaire d'État Taina Razana Mahefa. De nefany tsy misy fanenjehana, tsy misy paka mietsika. Io zany zay olona tsy miara-miasa amin'zareo intsony ihany no enjehany fa ny ankoatran'izay enjeo, ampidiro amponja. Ataovy an'izao amirony dossier, amirony ina moa ty amirony capturana caméra de surveillance, zany ny zavatra misy. Ka za zany de miteny hoe za tena miteny nareo maramila, nareo gendarme, nareo police, efa kitihan'ny olona zao ny fianakavianareo de nareo mbola mijery ihany ary reo olona manaraka atsika, reo olona manaraka ny fanoheranareo misy havana manambasy daholo reo. Nefa zany nareo tsy alabria de ozy izay hoe sendra toko fotoana zao iraisana ina amin'ny vahoaka amin'izay. So de mba fotoana zao itenenana hoe okizay ity lehilahy sady tsy gasy ny tsy vazaha, izy miseho hoe tsy vazaha taratasy fotsiny fa tsy mitondra ny taratasy gasy azy tsony no mandeha mietraketrak eto amin'ny taninay eto. Sy tokony fotoana zao najanonana azy. Ngamba ny amaranako an'iny kabary tsisy dikany nataony Rajoelina de eo na amin'ny andro manaraka tsika misaotra izay nanaraka rehetrarehetra teto fa ho rahantsika akaiky io 9 milliards ihany koa izay andeha hividianana anaovana fividianana afomanga io. Tsy maintsy isy indray zao démentir tsisy an'izany hitantsika eo fa tsika nge tsy niteny tsisy porofo. Zay ary fa mandram-peona indray.